Natura Radio manolotra ho anao ny lalao aina. Tantara nosoratan'ny natiorako evite totosainy tsiky fiononana ponina rojeranay vorso fetra sarobidy Christophe Rabermanana ary zoma amin'ny rina no amelona ny tantara mandray feo sy mandrindra ara teknika mamiasina. Mastoa dada, miezah misakafo fa isan'ny manampy be anao hiatrika ny aretiny izany a. Sady efa nataoko amin'ilay laoka tena tiany dada mihitsy anie io e. Misy olona izany. Ndiana mba jereo kely aloha malala azafady a. Narovana? Ouais le ti fatto che alla tonsiar tu ne. Ela nela vanody atanin-drazana ihany nareo a. Fito taona zay ny lasa. Ary azabanana ny lalaka aloha leo hitrikaly fa fofon-tsakafom-bazaha mihitsy zany ato zany raha samy fofona henoko zany. Mandrosoa ela ny diko trano e. Mila miresaka kely tsika rehefa veorona rovana. Tsy tiako atao eo mason'ny dada mantsy ny resantsika. Hoe amadika aneny ve? Milay rangaha rehefa mba matsiaro an'izany nareo a. Sady sura fa vola amin'ny kilao mihitsy zao ny vingitinareo avy tany ivelany tany a. Andao aloha isakafo fa rehefa avy eo zany e. Zay moa aiza fa eto foana e. Iainga indray zany ny vary be menaka tsoatsy. Valy. Le valo marina. Toa mbola matadidy teny gasy. Na ataoko fa de patata be amin'ny teny vahiny zao nareo avy any ivelany aniko. Saika naramaky mpandika teny mihitsy. Pimaso attention. Fantatra avy hatrany eo atsy fa mba tsy fahamaliana eto mason'ny dada. Ary dada atao mandomokona be fotsiny eo fa tsy ahita tena e. Sady zay indray ka alimendimendy be ny eo anoloana de jerepotsiny ohatran'ny kakao eto latsaka veranga. Eto aty amangoko azy raha somary manao manavinavina nareo fa zany ve de olana be. Mipetraha ela de eto aty ovilian'ny lahy io asiako vary aloha e. Tsy dada indray no any an'iny lahy io. Be sangy matsiravina. Mody avily aloha le resaka fa soana hirana ny dada io indray ty vava mampataonina rovany ity. Tie, de atao voakatara mihitsy ny hafa efa trandro aho zay tsy nikalita ato amin'ity trano ity mihitsy. Androany aho zany ny récupéran'izay fotoana tsy nanako tato zay. Karazan'le malay mody angery valy zany e. Aizako efa trandro be zao ve? Tsy maintsy mitady zay masory le valy e. Ay nareo ihany fa ny tena tsy mba matakatra sara nabakabaka eto amin'ny sidina ny ivelany ohatranareo. Ny sakafo aloha hohanina fa tsy be resaka eo koa nareo e. Mba meo rano kely ange azafady retansia. Dada, ohatry ny hafahafa be anie ianao zany e. Any mba fisakafoana ny eto indray ty marina. Tiako fa ohatrany tsy azo zany mihitsy ny aiko. Pakopakopay kely ange azafady indrindra. Tia aloha le rano sotrory dada. Mbakopay aloha izy ry brisa azafady a. Sao de tokony andeha dokotera Zoal zao ihany ary tsika. Aiza kosa de hoe zao ve. Aleo rapitsy fa za zany valaka be. Tsy misy eo rapitsy zany na hoe valaka fa tsy maintsy miainga zao de zao tsika. Olona efa jereo ve mahazo azy de mbola ampiandrasana ny andro maraina ihany vao andeha hotsaboina. Tonga de tadiava ary le akanjony ary de ampiomano izy avy hatrany de amelona fiara aloha e. Efa eo raha teo narovana afaka manolo ny akanjony sy ny patalohany.
Narovana aloha le mihitsy kaliranga fa zeringelenina. Zay voky amin'ny matso maharaka ny namany. Narovana? Hanina tsy andositra kory io fa mba hampiomana aloha dada vetivety. Avy eo ianao afaka mamango tsara eo. Na olaninao daholo ary rehetrarehetra rehefa tsy hanaraka anay ho any amin'ny hopitaly ianao. Ary meo aty ary le akanjo sikolotiny eo anaovako azy rapida fa maika haikaly ah. Ireo efa napetraka ao ambony seza akaiky mifandrina an'ireo. Isaika kely vetivety koa aloha dia miainga rehefa avy eo. Ary eo nareo rangasy lona akanjo fa aza midaromaroma be ohatran'io fa tsy mainka hitsabo vatana ve? Tena marary aletsy Narovana. Efa haiko ane zany e, marary nareo matoa entiny eny amin'ny hopitaly. Sao lasa miambo indray le akanjo nareo tss. Lo andeha amin'izao andranga fa tsy mahala n'intsony aka. Ao, mipatalina sisa. Efa tila 20 ny fifanarahana le tsy ry Narovana. Regleo amin'izay ny afa tara loatra. Ka inona ary ny ataoko an'lahy io e? Tsy afaka andrehatra tamin'ny mena mihitsy ah. Fa vita an'izany fotsiny moa le tsy izy ty. Tadidio fa ny volo zany tsy mampiava an'izany fa aoka zava-tsara amin'lahy. Fa tsy hoe ny zodatsy mba havana ve? Tsy mandany tsy amengy alesy fa ny amin'izao aloha tena mbola maimay be ny geniny e. Efa elany na henoko an'izany fa tonga aty Madagasikara ihany aty. Mbola tsy misy na dia singam-bola aza omenareo ah. Ka efa hitanareo tsara koa nefa sahirana amin'ny tsabo andrapainina izay zao e. Normal be zany. Zay anga. Mandainga zany tansiam teny amiko rehefa tsy mba manampy azy amin'ny fikarakarana ny dada mihitsy nga. Fa tsy azo inona hoe afaka andainga aminareo koa nga ny vadinareo? Tsotra fotsiny ny ketrika ny rahananao iny dia aleo mba samy higioka ny vokany. Efa mba nameny 10% kosa ny embandy fa tsy hoe niziriziry tamin'ny heviny akory e. Fa zanga fiangonana nomely laha-pahafolony. Aza mivadika amin'ny tokony fanomezana fa mampifamotika izany ry Narovana. Tsy mora any eny mampiditra an'ireny entan'ireny taty e. Lalana ambanin'ny tany ny jerena nefa atao moramorainareo ery le ezaka be nataonay Omeko herinandro nga hitadiavangany volako. Dia mampitandrina zay fa raha sanatria tsy azoko ny 3 tapitrisa ariary dia manasa tanana fa tsy afaka ny amoaka vola hitsaboana ny dada tsony Aiza le ty ny ahitako vola 4 tapitrisa ao anatin'ny herinandro Tsika azy ty samy raikitra amin'ny fitsaboana eto. Tsy rarahako zany Tsy anjarako ny mandamina fotoana an'lahy fa règlement de compte no andrasako zao. Dia avela ho faty zany ny rafozan-dahanareo. Fa tompony aina angamo ka afaka nala na ampitombo ny andro avelomany. Ekena fa nareo aloha ny fahefana zao fa miangavy anareo aloha ry Fabrice aleo mba hijanona ho tsiambaratelotsika ihany no zany resaka zany. Ava ezaka mafy ahitady ny anjara volanareo fa averiko ihany aleo mba hijanona eo amintsika rery aloha dia mba tsy ho tsikaritry dada sy tansiana baviko fa motika tanteraka amin'ny fihavanana eo aminay raha sanatrika fantany ny fisin'ireny ketrika tsy aradrariny sy voararalalana ataontsika reny. Tsy adala akory ka tsy alala ny ataoko fa ny endriny ihany ny anarina ka oka mba ifanaja taka amin'ny mpisodasika rehefa eo amasin'izy mianaka fa azasiana soritra kely akory alalany fa hoe piray petsapetra miketrika malotsika. Raha zany ny sanatria misy dia ahita alohan de voloko amin'izay nareo. Raha zay zany foana ny fepetra azoko ny anjarako atsaiko fa raha sanatria kosa nefa ka tsisy vidy ny fanajako ny fepetra napetraka elahy dia ho avy amin'ny lako ny lomena rana Bonjour Zina. Vita mo? Why? Fa toi Fabrice ry tony
fa to lasa niova be. Antitra sahady ve? Aiza kosa e, mifanohatra amin'izany azako. Fa inona loatra ho ny tsy ambaratelo andafy ao ny lasa nahazo aina be zato ianao e. Betsaka e, rivotra madio izay jeren'ny maso rehetra e. Madio avokoa. Ny vidim-piainana ahafahana misanda tsara ny filana ny vola raisina. Aoka izay aloha fa sombona aminainaka. Ary aiza indray izany? Andeha hiasa e. Angamo misy azo atao fa tsy hana tsaratsara ny fiainana sisa rehefa avy natsipon'ny olona sy natotany. Raha aveo mbola naraha anitsaka ihany. Mafy loatra kosa ny filazanao azy izany a. Fa izy ianao no miasa izany? Ho aiza moa fa tsy eo amin'ny asako hatramin'izay ihany e. Mbola ao amin'ny farmasiany anjara ve? Eno a. Fa manao inona ty aloha izany ianao ty e. Dia salama tsara koa ny vadinao any. Salama fa mankaleo be. Ohatry? Hitady andry mihitsy arana izao ny direksion koa e. Hatray, fa misy inona? Leo be ary zina. Ny tsy diana ny tanindrazana ty mba noeritreretina hoe ialana voly sy ankafizana fiainana nefo izao. Lasa rotoroto lava mitsabo marary no atao aty. Tsy misy fotoana ho ahtsony amin'izany fa lasa navelanjorom-bala tanteraka le bandy. Mandreraka e. Sia hoe, izany mihitsy resy le manambady a. Mbola hoe izany lalaka zorana n'izao sahady efa leo e. Ry koky izany fitiavana sy tampitampi tahaka ny fanofahina inge izao no hitadiavaka ny riva tsy ome amin'ny fahavoazako e. Maninona? Sanatry. Ary aza miteny mafa mitondra resaka ny rivotra e. Aleo averintsika ry zinary ny fitiavana mafana be fa iny reny tena le olona sady tsy mamokatra ny mbola tsy hanana fotoana ho ahy mihitsy. Aza mirediredy ry Fabrice a. Tsy kilalao ange izany e. Fa olona lovintsika eo moa hoe s'il te plaît mba aleo hianoka fitiavana tsy misy raorao miaraka amin'ny ry aloha. Izany hoe mandra-pahafotsiny izany fa rehefa sitran'izay tsaboana dia takana toy ny mahazatra indray zina. Azafady a. Inona raha ny tianao ataoko e? Ny tiako ataonao? Raha tena mbola tia hataka ny fitiavako anao izay mbola tsy miova ianao dia isarao ny vadinao dia mba zandray entina misidina makany ivelany niaraka hianoka fahasambarana aminao e. Riska be kosa le condition-nao e. Maninona? Efa aleo fa hiezaka na dia tsy mora ary izany. Fa izao any aminao any matory androany a. Dia ahoana ny vadinao? Miandratra bainy any amin'ny hôpitaly reny dia tsy misy mampanahy. Eny ary koa. Fa izay ho any condition-ako a. Tandre misy mbola mitetika ny anapoaka varatry indroaniko fa dia ho avy mivodsokatra matevina no ohatra an'izany. Aretsika aminao koa ny anjelijejoko raha sanatry misy izany. Okia afa ezaka fa ndriko izany. Izay ary. Izay fa raha riva izany dia tsy miova ny adresiko e. Oay, andeha fa efa tara be variana ny resaka taminao teto fotsiny. Dia tsy misy mamikely kosa ve? Ao re izay fa mandra-peona vetivety. Mazo tondry a. Ny lalao aina. Tantara nosoratan'ny natiorako evite nototosay ny tsiky fiononana. Ponina Rojo Ranay Varso, Fetra Sarobidy, Christophe Rabert Manana ary Somaminirina no namelona ny tantara. Nandray feo sy nandrira ara-teknika Mamiasina. Kalony fahindy ako ny omaly any ambonana ny lasa.